misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsaka amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsaka amponaya irate niavy aminao itoetrabetsaka amponaya faly miarabantsika tsyray avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'tian'io ity falinao anay hatrany any koa ny mizaranten'andriamanitra ho antsika alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka isika i andriamanitra tsara ny izan-danitra atolotra ianao ny dera laza ny atsa sy ny voninahitra misaotra anao izay satria mbola meno izao fotoana izao indray ankehitriny angataka anao mba anazava ny tenao araka ny sitraponao ary koa nomana anay sy anavaoanay mandrakariva anaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe fahafahana mitia. Move ny fahafahana izay omen'Andriamanitra ny vahoakany any an-danitra dia tena fahafahana tanteraka. Fahafahana tsy misy fesy mametra azy ve zany? Fahafahana anao izay tiana atao ihany koa ve zany? Mazava loatra fa tsy ny valiny. Ny fianakaviana ara-dalàna tsara dia tsy hamela amin'ny membre ho aminy ianao izay mahafinaritra ny fony. Manana ny fitsipiny ary manana ny andraikitra samihafa natao tanterahany ny membre ao aminy ho fiarovana ny fiadanana sy ny fahasamaran'ny tsirairay avy izay ao anatiny. Dia toy izany ihany koa ny fifandraisana any an-danitra. Fitiavana araky ny fanekena no mitondra azy ireo ary tafiditra ao anatin'izany ny andraikitra sy ny fefy mametra azy ireo. Hoarin'Andriamanitra amin'ny ampakarina ny vahoakany mba haneho ny fifanajana sy ny fifankatiavana izay fototra ny fifandraisantsika aminy. Tian'Andriamanitra iaina ao anatin'ny fanatrehany mandrakizay isika noho izany dia efa miomana izy ny ara-monina amintsika. Ny fanambadiana dia tsy midika fa afaka manao an'izay tiana atao ny ampiakarina, tsy hoe afaka mifamitaka mivady na koa hoe andany foana ny volan'ny andany na ny ankilany, tsy hoe afaka mandeha mivoaka ny trano amin'ny fotoana rehetra tiany ihany koa ny vady. Tafiditra ao anatin'ny fanambadiana ara-dalàna tsara ny andraikitra sy ny adidy fanaovan'izy ireo. Na eo azy izany fepetra izany dia maro ny mahatsapa fa ny tokantrano dia manokatra varavarana ho an'ilay fahafahana tsara indrindra izay tsy mbola niainana hatramin'izay. Fahafahana hiara-miaina, fahafahana hananjanaka amin'ilay olona izay tena tianao marina tokoa. Rehefa mifankatia ny mpivady dia midika ho fahafahana ny fanambadiana, saingy rehefa tsy izay no mitranga dia midika ho fanandevozana izany. Toy izany ihany koa ny lanitra. Ho an'ny olona tian'Andriamanitra dia midika ho fahafahana ny lanitra, fa an'ireo izay tsy tia azy dia fanandevozana ny lanitra. Ny lalàn'Andriamanitra dia voasoratra ao amin'ny fo rehetra izay misafidy azy, ary io no manambara ny ray amin'ireo zava-mahagaga indrindra momba an'Andriamanitra. Tsy manery antsika hifidy azy na hiankohoka aminy izy. Soratany am-pontsika ny lalàny, ahorin'ny anaovantsika ny safiditsika ihany koa. Afaka ny safidiny koa miaminy amin'ny fotoana rehetra ny anjely anankiray, saingy tsisy olana ary tsisy olona nampony lanitra mbola hiverina hifidy ny anota indray. Tsapan'ny voahavitra mivantana ao amin'ny fiainany
faharavana vokatry ilay lainga milaza fa mitondra fahafahana ny fandikana ny lalàn'Andriamanitra. Ary ny anjely koa dia efa vavolombelony amin'izany. Io fanandramana mampivarahontsana io izay efa mibaribary eto tany ary hatrehan'ny mason'ny voary manontolo dia efa mandrodana ny fiampana ny satana rehetra izay milaza fa tsy rary ny ataon'Andriamanitra ary mbola misy ny fahafahana tsara lavitra. Ovy ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny safidy anaraka ny didy folon'Andriamanitra miaro ny fahafahantsika sa mandravan'izany. Mila mamaly an'izany fanontaniana izany ho an'ny tenantsika isika tsirairay avy amin'ity anio ity. Ny valitenitsika no hamaritra an'izay ho fiafarana tiantsika ihany koa sy izay fiafarana ho tanterahana amintsika. Dia niriko mba hisafidiny tsara isika ka handray ny fitiavan'Andriamanitra, hisafidy ny anaraka ny didiny satria izany ihany koa no mampitoetra antsika eo anatrehany izay mahatonga antsika tsy ohatran'ny fefy fa hiara-dalana amin'ny mandrakariva. Vavaka isika, saotra anao izay raha eo fa mbola nomenao izany lesona izany indray. Anio misaotra ny amin'ny teninao, saotra ihany koa ny amin'ny fitiavanao. Mangataka aminao izahay mba ho taritiny fanainao masina hatrany ka ahafahanay mizara ny fahatsaranao amin'ny hafa ihany koa ary hijoro volombelona eny amin'ny manodidina anay rehetra izay tsy salasala fa fahasambarana tokoa ny miaraka aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.